arainao isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ambakarina efa miaina ny ao amin'ny vatany. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka izaho akiradio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe indray latsana vavalaro ny amintsika amin'izao fotoana izao dia falibe ny tenako mihaona aminao eto dia manona ny fiadanana tompo ho amintsika tsirairay avy. Dia ny voalohanteny aloha dia fialatsiny ny amin'ny fahatarana be noho ny antony izay tena tsy azo ny elana ary havana malala. Tena tsy afaka ny elana mihitsy ny fahatarana androany ka dia fialatsiny no apetraka amintsika mialoha. Indrindra ho anareo izay any amin'ny adiny 2 efa misasakalina ny aminareo zao dia elana tsiny indrindra, elana tsiny fa dia ezahana tsy ho lava ny fampandarana dia miala tsiny. Izay no teny voalohany dia tahiny tompontsika rehetra. Raha anao toka miaraka aminay dia tena hoe tsy kisendrasendra koa efa natokavana eto fa tena misy raharaha ilan'ny tompo anao dia maharetatra amin'ny farany dia angalao tsirona ohatra hoe mba tonga ny fotoana anao tenin'Andriamanitra dia aza velan-danodalo fotsiny izany fa za matoky fa fotoananao sy Jesosy indray androany. Tsy fotoananao amiko, tsy fotoananao amin'ny fandarana Andramoka izaho fa Jehovah Andriamanitra te hiteny aminao dia mba mampiasa an'izao fandarana izao izy mba handefa aminao ny teniny dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Andao alohantsika no menao zavatra rehetra meron izarana tsodrano sy fampiarabana. Andohantsika ametraka ty fotoana teo tanandroany atao mpandrotsika no vavisika lina hitondratsika anatin'ny vavaka fanomboana. Tahiny tompo lina anao ny fitenenana. Mankasitraka pastera na ny fitenenana dia manona ny fiadanana Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao ary ho amintsika manan-kavy amin'izao alina mangina izao dia hiaraka hivavaka antsika hanombohantsika ny fotoana. Ry Jehovah Ray Malala Rainay Masina avy indrindra, Rainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Saotranao lehibe dia lehibe izay amin'izao fotoana izay mbola omenao anay izao tompo tsara indrindra fatratraranay izao sabata masina izao. Saotranao izay nandritra izay enemana ny lalovanay izay Jesosy niaraka taminao tamin'ity tontolo andro ity ihany koa. Maro ny atidy sy andraikitra izay nampandreketinao anay fa isaorana ianao reny Jesosy fa tsy totoso reny raha tsy ianao no nanatanteraka. Ary indrindra amin'izao fotoana mamy izay mbola omenao anay izany ireo dia mangataka izay Jesosy mba ho eto ny fanatrehanao. Fanalavitra daholo no misy anay Jesosy malala fa inonay fa eto afovoanay ianao satria ianao fanonteny fa naizanaiza mandona ny olona roa na telo eto afovoany aho dia manasanao izay Jesosy anisy atokantranonay tsiraray avy mba hidiranao amin'ny alala izao fotoam-bavaka izao koa manatrehanay ary indrindra mangataka ny rano sy saropity izay anadio sy hanafaka ary anaisitra ny fahotanay Jesosy mba tena hoe ho feno fanatrehanao tokoa ny tsiraray avy ka tsy taka ny hidiranay eto no ivoanay Jesosy avy eo fa mendrandra izay mba azo ilay teny mamy indray izay haina mpanahy anay Jesosy sakafo mpanahy anay izay teny ilainay tokoa Jesosy malala amin'izao fotoana izao ka ny fotoana iray manontolo eto Jesosy eo ny toroteny, eo ny famelabelana ny toroteny, eo ny
Vavaka ny firenena sy ny hira fiterana rehetra Jesosy miaraka amin'ny fijoroana fahavolombelona sy ny fizarana fahatsapana izany fotoana rehetra dia akinanao feno Jesosy ahoaka ianao nandamina sy andrindra ny laminasa rehetra dia matoky izay Jesosy malala fa kasihanao avokoa ny tsiraray avy ary dia hatreo izay Jesosy dia mangataka ny fanahy masonao hikasika amin'ny tsiraray avy ihany koa anatin'izao fotoam-bavaka izao dia misaotra Jesosy malala misaotra fanahy masinao voninahitra dia ho anao irery ihany Jehovah. Alléluia, amen. Alléluia, mankasitraka ianao raha mba velona dia tahiny tompo dia mahay reza hatrany misaotra indrindra amin'ny vavaka-mamy be izay nentinao dia Jesosy any amaly fitia dia mitombositra sy fahasoavana foana hatrany dia mahay reza foana amin'ny asan'ny tompo. Alléluia. Maki tsodrano atsika ray soary ny tsodrano izay raisitsika amin'ny teroaty dia amin'ny bokin'ny Isaia 5:7 efa matetika izy ity vaotonona eto fa raisonay androany dia ny amin'ny fijoroana volombeloko dia io mihitsy koa androany tsodrano izay omeko anareo. Hoy ny tena Andriamanitra hoe izao nolazain'i Jehovah ny vokatry ny fisasan'ny Egypta sy ny tombo-barotra Etiopia sy ny Sabianina olona lava-tsanganana afindra ho aminao ka ho anao izany ary hanaraka anao ireo. Halleluia, amen. Avy amin'ngadra izy ary kohaka andady eo anatrianao dia hifona aminao hoe atao aminao tokoa Andriamanitra ary tsy misy Andriamanitra afa-tsy izy ihany. Ary marina tokoa fa ianao dia Andriamanitra miafina, ry Andriamanitra n'Israely sy sady mpamonjy eo, miandra sainga izy rehetra eny andeha amin'ny kenatra avokoa ny mpamorona sarin-javatra fa ny Israely kosa dia voavonjin'i Jehovah amin'ny famonjena mandrakizay tsy ho mianatra nangahy mandrakizay ianareo. Isaia 5:7, 5:7 ka 7:10 ny tsodrantsika amin'ity androany ity. Alléluia. Dia io ihany ny iverenako ijoroko vavombelona aminareo rehefa avy eo fa raiso aloha ny tsodrano. Raiso aloha ny tsodrano dia fampiaravintsika. Maria Tansinina Koet Tondrasoa Razana Sylvie Koety, Mamina Angélique Koety, Mersobeanjana Arabie Saoudite, dia tahiny Jesosy ihany koa Rosemina, Tondrasoa Rosemina France, dia Ajatsika Patitsy France, Irena Mernena France, dia Erikaraky France, Marina Tiana Canada, Soameva France, Aimé Manambotso France, Bertsava Koety, Marie-Jo États-Unis, Rantanina Marisalina Madagasikara, Nena Maiso Italie, Sandola Koety, Tsiri Mboramela France, Mirarandriamalala Allemagne, Razana Monika Dubai, Yama Koety, Tojo Allemagne, Anglina Rodriguez Arabie Saoudite, Lina Artisanale de Madagascar France, Marina Tianamo efa teneniko teo. Alléluia. Tonga soa daholo tsika rehetrarehetra dia marita hatramin'ny farany. Andao aloha tsika ary ijoro vavombelona araka ny teniko taminareo teo hoe Isaia 5:7 ny tsodrantsika teo. Dia hoy ny tena Andriamanitra izao no lazain'i Jehovah ny vokatry ny fisasaran'ny Egypta sy ny tombo-barotra Etiopia sy ny Sabianina olona lava-tsanganana dia afindra aminao. Alléluia. Ry havana efa iray izy ity ny akijoroko vavombelona fa ny verina indray fitahin'Andriamanitra anao dia izay aleo ijorona vavombelona amin'izay. Za zany rehefa lasa nahazo client egyptianina zay. Tsy dia matetika eto andafo mahita France mahita hoe egyptianina zany. Taditapaka ny fandarana dia aleo alefa légiator aloha azafady. Misy signal. Dia tamin'ny ataoko hoe herinandro mahery kely mbola tsy ampy 10 andro dia izaho moa rehefa mivarotra izay ataoko dia mandefa annonce amin'ny tambajotr serasera dia niantso ana amin'izay izy. Ka izaho ty manana ohatrany fifandraisana manokana amin'ireny olona ohatra hoe kosovara, ohatra hoe reny Iogoslavy, reny Europeanina tandrefana ireny zany matetika mifandray amin'ny zareo ireny.
dia nisy olona amin'izay zany ny antso anazy ilay nanontany dia mijery tomobila nisy tomobila zay nijery tato aminay dia zay avy nanao an'izany tao amin'ny fiainako hoe tsy matetika zany manao an'izany ankoatran'ny hoe any amin'ny Rosemina any aminareo reo zany ohatra hoe mba maka tomobila aminay dia ny ateriko any aminareo ilay tomobila fa raha vao olona tsy fantatra dia tsy mba manao an'izany mihitsy fa mila tonga ato an-trano olona fa io lehilahy io zany dia manana olana tsy dia mahay miteny frantsay dia faharoa vaovao dia mbola tsy dia mahay mampiasa an'ireny le GPS reny izy dia indrindrindrindra efa maizina mora maizina ny andro dia tsy samy mandeha amin'ny alina tsy samy mitondra tomobila amin'ny alina dia fiangaviana be mihitsy zany ataony an'andro andro eo sisy tiako io tomobilinao fa ona raha miseho sisy sao dia mba afaka mba haterina teo za tena tsy manao an'izany aho satria za zany rehefa eo amin'ny client raha volona tsy fantatra dia tsy eo an'trany varotra mantsy zany zavatra zany dia hoe signana faiblesse hoe ianao zany mandeha manatona an'ilay olona zany rasotry hoe manana fahefana be aminao avy aty dia zany tsy vidiako dia tsy manao an'izany mihitsy fa zany tena mila tena hoe ao anatin'ilay fomba politika ny varotra zany dia za zany azo lazaina hoe isan'ireny le mpivarotra miavinavina reny ihany rehefa mivarotra dia misy olona ohatra miteny hoe atsoy ty numéro mba atsoy dia zany mandefa ny hoe ianao tokony antso anahy fa ianao tokony antso anahy fa tsy zany antso anao fa ty rangaty ohatra ny nampalero anahy izy zaho izy ry tena zaho izy mba te hividy ny tomobilinao iny fa zaho izy tsy sahy mandeha any rehefa mora maizina ny andro raha hoany tsy mahita lalana ao mba tera ty morseo izy mba tonga ava ty tena ohatra sarotra ihany zany ka ty tonga any toy zany hoe tsy mety amiko rehefa aso ny sary tena mety amiko io izy tena eny ary hoany alleloia dia omaniny rehetrarehetra dia tonga tany dia nalay iny le izy dia asa tena namety tamin'ilay tomobilina dia avy eo amin'izay dia izy misy zavatra ao alehany rapitso amin'ity weekend ity zany misy zavatra ngeza be ho alehany dia vao azo mihitsy ilay tomobilina dia tonga dia nikarakarainy be mihitsy soloany daholo soloana vaovao be mihitsy ny pneu fa ny pneu teo tsy hoe ratsy ny ampneu mba soloky ihany koa zany rehefa hoe alohan'ny ivadoko mba karakaraiko tsara ny tomobila rehefa alohan'ny ivatra fa zany tsy dia manao an'ilay varobarotra ny tena kolokoloky mihitsy vao alohan'ny ivatra re tsy hoe ratsy ny teo fa izy olona manam-bola dia olona tia mandany vola amin'ny tomobily dia tonga dia misoloany vaovao be daholo ny pneu dia tonga dia misy zavatra karakarainy be nalaminy daholo izay tokony nalamina andanindaniany vola rapitso izy ny tokony handeha dia avy nefa ry havana nisy tomobila hafa indray tato amiko ka efa niteneniko anazy moa hoe ho anareo izay mpanao mpaka tomobila aminay dia zay manao an'izany hoe ohatra hoe amenanareo iny dia za mba manoatra reny le garage be reny koa manao reprise dia ohatra hoe efa avy ampiasainao any dia alaina an'irey dia mena vaovao ianao alaina mena tsara ianao ohatr'izay zany le faneferaha miasa dia efa niteneniko anazy zany dray dia avy eo amin'izay hitany andray tato aminay nisy tomobila anankiray mahafinaritra tsara be ihany koa dia ao ny rato izy io izy io mameo anaranga io izy izy tsy olana mihitsy ao menanao rehefa ilainao dia ahoana ny fanarahana asa hoe atao reprise zany mbola vao tsy ampy le teo zany tsy hoe tsy tiany fa ty ny lavitra satria mbola tsara lavitra kosa aloha ty raha ity sady karazany hafa mihitsy eo ny tena tian'ny ankizo izy fa tena lomba tena ionny ndao atakalo izy eny ary andao atakalo ahoana ny fanarahana dia natao ny fifanarahana rabarotra dia tena tanteraka amiko mihitsy itsodrano io androany hoe vokatry ny fisasarany Egypta sy ny tombahatra Etiopia sy ny Sabianina olona lava-tsanganana dia afindra aminao avy ny karakarainy tany le tomobila pneu vaovao be tena mbola voavy mivoaka tanaty garage zao izy izy se zavatra rehetra anatin'ny tomobilanao le tao iny izay nataoko rehetra to dia meko anao fa meo anao izy izy rangahy io raha io aona ny fanarahany eny ary hoay dia atao zany tamin'ity androany ity tamin'ny atoandro tena miverina avy any dia izy ohatr'izay tsy mbola mahay lalana tsy sahy mandeha avoaviorana ohatr'ny olona kanosanosa zay dia lasa indray aloha mbola nandeha tany dia ny tiako lazaina anareo zany dia zao tena hoe vokatry ny fisasana satria sahirana izy solo ny verina avany hoe tomobila teo amiko vaovao be mihitsy ny zavatra rehetrarehetra naverina amiko
ohatrany hoe za zany tokony hisasatra amin'iny manolo an'ireny fa izy nanolo azy tsy antery tena mpitiavana be mbola fa mihana tsara mihitsy ary zay sy ny egyptianina tamin'ty androany ty rehefa nanao an'izay zavatra zay dia inona zavatra nitranga dia nomeko faly be indray izy mianakavy nomena tao bilavo mbola tsara lavitra nolo teo dia teo verina ty aminay vita ny egyptianina vokatry ny fisasarany tany dia naveriny atsitrapota aminay dia tena hoe za zany tena hitako hoe tahiny tompo alleloia dia araky tsodrany mihitsy hoe tena vokatry ny fisasarany Egypta fa tena sahirana ny egyptianina miasa ao anay ty androany tao anatin'ny herinandro mahery dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra zay izy roko avombelona fa ro manakaraka an'izany anareo zay teto dia nahaino fitsonava avombelona komaly hoe nandeha tao amin'ny magasin hoa zany asa tao amin'ny magasin dia tonga dia tratra ny objectif dia zay voalohany tamin'ny vente verenako tao androany mba tena tiako tsapaina tsy tao ntsony androany fa nandaleo kely tao manao anandreo any androany efa am'roa 20 sasany atoandro mbola tsy apahatelo ny chiffre d'affaires anay omaly ny zavatra tena tsy azoko hoe malo izy nandeha be mihitsy vaty androany tsy mandeha ntsony efa zoma zany izy tokony mba handeha nono omaly dia zay mahereza mandeha hoe zavatra mba miverifie kely nanahona rehefa tao i Josefa kely tena nahoana rehefa tsy tao dia tena hoe tsapako hoe maly atao dia rehefa soavan'Andriamanitra mihitsy miaraka amiko niditra tao dia hitako hoe tsara ny mivavaka tombotsoa ny mivavaka atao zany re olona dia maherezy tsika rehetrarehetra anao zao anniversairen'ny batisan'ny lala androany za zao tsy nahita an'izay fa mialatsiny dia mbola somary teriterikely koa moa tamin'ny androany tamin'ny asan'Andriamanitra sy ny sisa dia mbo anniversairena batema zany lala fontaine io ndao tsika mba hirary soa azy dia mirary soanao maritatra amin'ny farany dia tahiny tompo dia mahereza tao le anjaranareo rey zao manoratra inona nataon'Andriamanitra taminareo zao ny teneniko anareo raha mbola misokatra ivavanareo io manome voninahitra n'Andriamanitra tsy maintsy anehony tena tsara lavitra mihindra nareo raha fa mahatonga anareo ohatrany eo ihany tsy milaza voninahitr'Andriamanitra tsy manandratra an'Andriamanitra mihitsy nareo bon anniversaire koa mihaja za koa zao zay vao nafantatra ndao mba hirary soa mihaja koa tsika Jesosy mpandresy fa anniversaire koa ny androany alleloia fararahan'ny anniversaire zany androany dia tahiny tompo dia mirary soa zoko mihaja nao hira anankiray ary tsika anatin'ny tirity anao anatin'ny tirity anao afaka mijoro avombelona dia andao ino tsika dia anatin'ny tirity anao afaka manoatra fitsona avombelona dia fakiko meno finaritra daholo Kanao si hapitrao Vafitavana tsy mety ritra rehefa natolotrao Trany masoko mipitrapitra mitoreo mitalao Asavena irery sao mitady hovery Isan'andro mba omeo zay anjara masoandro Jesosy nareo fiauri mba ho tafarina Efa miesaka voanisan'andro mba ilaza ny marina Malahelo ny foatanaty no maray tsy tady Raha tsy tongetry anao mitondra hery vaovao Wanay panubu afireri Jesosy tompo Kane fuku shananana fanatenana Efimuna hitiragu amikanana Arinyandro semulai anakusisa Nusitufa pisura kwanya paradisa Ore tumpu anaraka non si hati chau Tavitava na
tsy mety ritra rehefa natolotrao samby masoko mipitrapitra mitoreo mitalao asa fena irery sao mitady hovery isan'andro mba omezay anjara masoandro Arignandro zay mbola iaina kosisa no fitova misorako any amalabisa i Jesosy arovao mba ho tafarina efa miezaka foana isan'andro mba hilaza ny marina malahelo ny foato anaty tomarary tsy paty raha tsy tongetranao mitondra hery vaovao ho anay mpanompo avireny Jesosy tompo. Alleluia. Sotran'Andriamanitra anaraka an' Jesosy tsy aditra daholo tsika rehetrarehetra. Alleluia. Zay no ataontsika eto. Zao re maki fitrana vavolombelona ary tsika. Dia bon anniversaire koa Zandriaina, ilany ameriniaina koa anniversaire ny androany fa adinodino kely ny teny an'izy dia ndao tsika raba ny lalahy zany dia mihaja dia iaina anniversaire ndao mba tolona antsika tena mamy zareo. Alleluia. Ho voninahitr'Andriamanitra. Iza no ohatra fitrana vavolombelona voalohany teo fady. Marana bavy marina antenany hitako nohatra voalohany tato. Isaorin'Andriamanitra andamany tontolo androko izy afaka naka cadeau nomeny groupe 3 mandeha tamin'ny ville isaorina koa Jesosy niavy tamin'ny lalana na metafy sy akanjo fitafy. Alleluia. Tsara Jesosy berta hoe tontolo andro androany izy nafinaritra sady nalalaka kely ny asa nivoaka daholo ny mpampiasa fahalitra hatran'izao sabata masina izao feno fiarovana any menakavy misaotra an'Andriamanitra azo ny voninahitra. Alleluia. Amen. Tonga soso Suzel, Andronia Suzel, olina hoe alleluia misaotra an'Andriamanitra ve fa natao androany remise de diplôme de brevet an'ny zanako vavy tena voakasika eriny fo misaotra azy koa fa nahazo bourse de mérite koa izy ho fanampin'izany. Alleluia. Vita ny anemana salama tsara izay menakavy kely vita ny lamina ny tontolo andro tafoana soma tsara ato an-trano indray izay voninahitra ho azy irery ihany. Amen. Misaotra lina mitojo hoe ny tontolo androko androany dia soraka an'i Jesosy fa misy vaovao mahafinaritra be izay androany dia nitahin'Andriamanitra tamin'izay rehetra natao androany. Betsaka ny programa vita dia teraiko Jesosy koa Jesosy fa narovany ny ankonako manontolo sady nomeny sakafo zaza. Alleluia. Amen. Hoy Erika hoe alleluia dia raiko Jesosy fa mbola nomeny hery sy fahasalamana izay menakavy kely sady vita daholo ny asa aman-draharaha rehetra mbola narovany ihany koa. Amen. Alleluia. Anglina Rodriguez. Alleluia. Dia raina Jesosy nitantana sy niaro any menakavy kely nandritra ny enemana iny ara-misaotra azy efa miatsara ny fahasalamana izao baviko dia raina Jesosy. Alleluia. Amen. Hoy Andronia Suzel hoe raiko ianao Jesosy malala no mba sy nitantana fiainana menakavy kely androany. Alleluia. Ny voninahitra dia an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Tsara Jesosy. Misaotra rehetra nanaiky
ho fitaovana itsoroavolombelona amy voninahitra an'Andriamanitra Jesosy any amary fitia anareo tsirairay avy. Alleluia. Hiditra amin'ny toritentsika. Ny toriteny izay hojerentsika dia toriteny izay nandeha teto tamin'ny alatsinainy tao amin'ny vavaka maraina. Dia ino no velabelatsika dia ray soara ny baibolinao dia mentsika fitenenana avy hatrany i mampionona hitory ny tenin'Andriamanitra. Menofinaritra daholo isika mesobe anjana aloha mbola nanoratra iamako aloha mbola misy fisonavolombelona kely aloha vakindreny fa hoy raha antanena amin'Israely alleluia tenena Jesosy malala tamin'ny fanampiany ka nahavitanareo asa aman-draharaha rehetra ary natratra Jesosy abatamasina izao. Alleluia. Hoy raha nameranena dia raiko Jesosy ny amin'ny tombo taona iray feno fitahiana sy famindrapo omaly nomeny mankasitraka malika mankasitraka antsika rehetra ihany koa tamin'ny teny mamy be sy ny firalitso. Malika izy fa antsika rehetra koa zany tsy nahafantatra. Iama alleluia voninahitra n'Andriamanitra rery ihany itsoroavolombelona fa totosa ny herinandro hiditra amin'ny sabatamasina izao indray. Alleluia. Ary tena rotoroto ny herinandro nanakirotana trano fa nisy vahiny be androany ary voantazo mihitsy noho ny arahana fa androany alleluia natanjaka tsara sy nahita fity izay vao vita somatsara ny fetin'ny patron voninahitra n'Andriamanitra rery ihany. Amen. Omely sobe anjany misaotra Jesosy mbola nomeny tombonandro androany fa nilamina tsara ny tontolo androko feno fiarovana. Amen. Hoy someo tenena Jesosy malala vita somatsara ny anemana hiditra sabatamasina fa finaretana nahazo fahasalamana hatrany. Alleluia. Amen. Tomparitsika rehetra menofinaritra daholo ny toriteny rehefa avy eo feleto teny ka mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahian Jesosy isika menakavy. Mijery ten'Andriamanitra indray tsika androany ifampahelezantsika rehefa malala. Ten'Andriamanitra jerentsika dia sorafiarin'ny baibolinao ao amin'ny Zaona no vakitsika. Zaona 20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 20 no vakitsika androany hanesantsika fampahelezana indray. Zaona 20 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 20. Vakitsika ny teny anaran'i Jesosy. Ny soramandry dia mivaky izao manao hoe ny nitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny nisehony tamin'ny mpianany. Izany tantara izany dia hitantsika ihany koa any amin'ny Matthieu 7:20 eo ambony eo, Marc 16, Luc 24. Anatra mijaona no vakitsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy andiny voalohany manao hoe ary tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina hankany amin'ny fasana Maria Magdalena ka nahita mivaky voaizitra tamin'ny fasana. Dia nazakazaka nakany amin'ny Simona Petera sy ilay mpianatra tian'i Jesosy izy ka nanao taminy hoe nalain'olona tao am-pasana ny tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Dia nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana ary niara-nazakazaka izy roa lahy. Ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka ny otra any Petera ka tonga taloha tao amin'ny fasana. Ary noho niondrika nitsirika izy dia tsy nahita ny lambapaty mipetraka teo nefa tsy niditra tao izy. Ary avy koa Simona Petera nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijery ny lambapaty mipetraka teo. Ary ny mosara izay nifehy ny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanina fa tsy mbola fantana soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy. Dia lasa indray ny mpianatra nody tany aminy. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana ka nahita anjely roa mitafy lamba fotsy nipetraka teo, ny anankiray teo an-doha tamin'ny nandrin'ny fatin'i Jesosy ary ny anankiray teo an-tongotra. Ary ireo tamin'ny ravehivavy nahoana ianao no mitomany dia ho izy taminy satria nalain'olona ny tompoko fa tsy fantatra izay nametrahany azy. Rehefa nilaza izany izy dia nitodika ka nahitan'i Jesosy mitsangana teo nefa tsy fantanao Jesosy. Hoy Jesosy taminy ravehivavy nahoana ianao no mitomany, iza ny tadiavinao? Nataony fampiandry sa izy ka ho izy taminy tompoko
raha ianao minahaka azy teto lasa ho amiko izay nametrahanao azy ary za dia aka azy hoy Jesosy taminy. Ry Maria dia nitodika izy ka niteny tamin'ny tanana hoe tamin'ny teny Hebreo hoe rabony io izany hoe mpampianatra io hoy Jesosy taminy. Aza manindry ahy fa tsy mbola niakatra tany amin'ny ray aho fa mandehana mankany amin'ny lalako ka lasa ho aminy hoe miakatra ho any amin'ny ray sy ny rainareo aho ary ho any amin'Andriamanitra sy Andriamanitra reo. Dia tonga Maria Magdalena ka nilaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny Tompo aho. Sady izany teny izany no lazainy taminy. Ary rehefa harivariva ny andro, rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro, raha voarindrina ny varavarana izay niangonan'ny mpianatra noho ny fahatahorana ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo. Ary rehefa nilazany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanivony dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo. Alleluia. Amen. Tantara anankiray tena nampitaintainy ity tantara ity. Suspense horisitsika satria raha vakitsika tonga dia amin'ny farany teo dia izao. Tamin'ny fotoana io ny mpianatra dia efa tsy samy voky ny trano intsony. Nidy amatrano. Nidy amatrano ny mpianatra tsy natahotra ny Jiosy. Dia tena tsy samy voky ny trano tena matahotra satria na ny faton'i Jesosy moa dia efa nasiana ny fasan'i Jesosy dia efa nasiana tombo-kase mihitsy hoe tsy azo ovahana. Ary ny mpianatra dia natahotra valifaty satria Jesosy efa tsy teo intsony. Tsy teo intsony Jesosy. Izany hoe ilay tahotra tao anatin'ny Petera ireny izany hitanareo tamin'izy ilay nandahan'i Jesosy intelo. Tamin'ilay akoho mbola tsy naneno akory, mbola tsy naneno fandroam-pony ny akoho dia efa nandaha Petera. Dia niverina be tao anatin'ny Petera ireny tahotra ireny. Tao anatin'ny mpianatra satria mba hatahotra ny mpianatra sao dia hanaovan'ny Jiosy valifaty. Hoe efa lasa amin'izay izao ilay Jesosy iny, efa tsy eo intsony ilay Jesosy iny, efa maty iny aho. Tao amin'izay tsy fonina tsirairay ireo mpianatra ireo fa ireo nanaraka azy. Mbola tsy adinon'ny Jiosy izany izay zavatra izay. Dia natahotra riavana ny mpianatra. Dia nataon'ny mpianatra nidy tao izy dia tsy samy voky ny trano izy tamin'ny andro. Ary teto dia voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina nakany amin'ny fasana Maria Magdalena. Andro voalohany io tao aorian'ny sabata izany io andro io. Mbola vao maizimaizina. Ohatran'ny hoe mahita olona izay hoe tsy nahita torina nandritry ny alina. Mahita olona izay hoe tsy mahatombony. Tery. Misy zavatra tsy vita trony mihitsy mandefitra ny anaty any satria tena tsy maintsy manao hetsika, tsy maintsy manao zavatra. Misy zavatra banga eo amin'ny fiainana. Ary raha sabata talohan'io fotoana io ravana dia azo antoka tsara mihitsy fa tsy maintsy nandeha nanao sabata ny mpianatra sy Maria. Satria ny olona tamin'izany dia nitanina sabata tany amin'ny sinagoga. Ka tsy andro sabata izy nakany amin'ny fasana fa nandrasana mihitsy ny andro voalohany tamin'ny herinandro mbola maizimaizina tao aorian'ny sabata no nandehana ny tany. Fantatra teto fa nisy fahabangana tao anaty tamin'ny sabata tao anatin'ny tempoly azy, tao anatin'ny sinagoga tao. Jesosy ingeravana rehefa amin'ny andro sabata dia anatin'ny sinagoga Jesosy. Dia rehefa tonga Jesosy nanomboka niaraka tamin'ny Jesosy ireo mpianatra ireo. Dia nanomboka nanao fahagagaina Jesosy. Dia isa-sabata tena niova mihitsy ny tsiron'ny sabata tamin'izany. Satria taloha rehefa manao sabata ny olona tamin'ny Jesosy mbola tsy teo dia eo ny mpisorona, eo ny fariseo, eo ny mpanora-dalàna, eo ny mpampianatra lalàna. Dia efa misy zavatra efa fomba fatao, efa rotina izany, efa mahazatra. Hoe tonga ny fotoana famakiana teny dia mamaky ny Isaia, dia mitory teny dia mampianatra ny mpahay lalàna sy ny sisa. Fa tsy nisy mihitsy ny tao ohatra hoe marary sitrana. Tsy nisy mihitsy ny tao ohatra hoe malemy ny tsangana.
tsy nisy mihitsy ny tao ohatra hoe vehivavy tsy nahatraka nandritra ny 20 taona nandana tany amin'ny sinagoga io vehivavy io mbola nytoy tsy mahatraka foana miondrika foana mandra-pahatonga an' Jesosy. Le lehilahy maty tanana narary teo foana mandra-pahatonga an' Jesosy tany amin'ny sinagoga. Any rehefa tonga zany Jesosy dia lasa nanisy aina vaovao mihitsy, nanisy fafinaretana vaovao mihitsy, nanisy tsirony, nanisy goho vaovao mihitsy ity sabata ity. Dia zatra an'izay ny mpianatra sy ry Maria nandritra ny fotoana nateo an' Jesosy tena ampazotony nakany amin'ny tempolo tamin'izany. Tena azoko an-tsaina mihitsy zany hoe andeho any amin'ny tempolo ianao, andeho any amin'ny sinagoga ianao, aleloia, dia Jesosy ao dia miandry ianao zany hoe inona indray no ataon'i Jesosy androany, aleloia. Izy tsy marary indray zao aho ahitanareo le mientanentana be reny, zao mety hisy olona tena marandrafy indray zao dia matsangany Jesosy misitranina indray zao dia ohatr'indray mijery tena hoe anatrika zavatra mahafinaritra Jesosy mitory-teny zany, Jesosy mampianatra zany anatin'ny sinagoga zany angery afana tena tsy takatra ny saina ange zany rehefa namalala 12 taona izy dia efa napaiky ny olona. Dia ohatra zany ny zavatra niainan'ireo mpianatra nandritra an' Jesosy teo tany anatin'ny sinagoga zany nisy zavatra tena nafinaritra tany, nisy fanatrehana tena tsara tany, nisy zavatra tena nampientanentana tany, nampisy fiadanana sy fifaliana. Ary ohatrany azoko tena mihitsy isaka mivoaka avy any amin'ny sabata ny olona tamin'izany dia mifampitantara nge zany dia resaka hatrany an-trano. Ahoana indray no nanaovan'i Jesosy an'le izao iny zany zavatra zany tena zavatra lôjika zany satria ny zavatra rehefa hitanao any anatina rehefa mampientanentana ny fonao le izy, manamarika anao le izy dia resahanao dia tena hoe fifaliana ny an-trano. Hitanareo ve le marary teo iny sitranin' Jesosy ndraiky le izy, hitanareo ve le ohatra azo satria dia araka ny tentsika foana fa tato anaty baiboly rehefa dia zavatra vitsy ihany ireo voasoratra ireo, tena vitsy dia vitsy no voasoratra tato anaty baiboly ny fahagagana nataon'i Jesosy. Fa nandritra ny 3 taona sy tapany ve rehefa manao ny filatana daholo tena tsisy boky antonona amin'izany. Fa azo an-tsaina ny olona niaina an'izany tamin'izany fotoan'izany tena hoe finaritra. Gamba ao anatin'ny sabata anankiray izany ozy izy ianao tsy ataosiny hoe olona firifiri ndray fahagagana dia mifalifaly dia tena malahelo miditra ao dia mivoaka tonga dia fenifany satria tena misy Jesosy mihitsy io manatrika ao anatin'izany fotoam-bavaka zany. Teto zany dia zao ny fahabangana ngeza be ny ainany Maria sy ny mpianatra tamin'ity fotoan'ity ravana malala dia ny sabata voalohany izay tsy teo Jesosy fa nampasana Jesosy tamin'io. Azonao an-tsaina ve izany hoe olona zatra fanatrehan' Jesosy, zatra nahita zavatra nataon'i Jesosy, zatra nanana fifaliana tao anatin'ny sinagoga, tsy nisy sonja zavatra niverina tamin'ilay rotinina tany amin'ny voalohany zany. Ny sabata natrehan reto mpianatra reto sy natrehan'ny Maria. Lasa tsy nisy tsony le lehilahy mahafinaritra be. Aiza izy? Any am-pasany izy. Endra fanamala. Tena fahadangany zany. Tena mampalahelo zany. Azany rano tena miteny aminao. Isika namana. Raha manatrika sabata isika. Raha manatrika fotoam-bavaka isika ka tsy mahatsapa fanatrehan'Andriamanitra maina dia teteny aminao fa mitovy amin'ny toepondry Maria sy ny mpianatra tamin'ity fotoan'ity ny toeponao aorian'ny sabata. Renao mihitsy misy zavatra tena tsampy anao, renao mihitsy misy zavatra tsy matombona zany any anatinao misy fahabangana tsy takatry ny saina any. Ravana rehefa sabata manomboka izao dia izao tena ataovy izay ahitanao an' Jesosy, ataovy izay atsapanao fa manatrika an' Jesosy nao rehefa sabata mba tsy hivoahanao tahaka an'ireto olona eto mivoaka ao anaty tao ohatra indray fa ny eritreretinao hoe mivoaka sabata zany ry Petera ry mpianatra rehetrarehetra
ohatra ny voana sapato tsisy ninona voaraito tsisy hery voaraito tsisy ninona tonga any trano tonga dia ity trano io sao dia tonga avy any Joseph tsika zany hoe tena miaina ao anatina orooro nefa olona avy mivavaka angely olona ireo raha tsy tianao ny iaina zavatra ohatran'izany dia hiteny aminao andro any isaky ny sabata rehefa tena katsao tena tadiavo halleloia hoe za Jesosy androany mila mahita anao mila mahita ny fanatrehanao eto amin'ity toerana ity satria ilaiko ianao Jesosy za tsy te hiainao anaty tahotra za tsy te hiainao anaty fahabangana za tsy te hiainao anatina orooro raha mivoaka amin'ity sabata ity fa io ry havana dia lozika ny zavatra io amen rehefa tonga tao anatin'izay fotoan'izay reto mpianatra reto sy Maria dia samy nanana ny toe-pony samy natsapa fahabangana samy natsapa alahelo fa sao ny mpianatra ravana ny safidy niditra matrano natory tao dia niditra matrano tao dia tsy eritreritry ny voaka tao mihitsy ny mpianatra tsy hoe hijanona tao mandra-paharoviny mandra-pahatonga ny Jiosy hoe andondonao anatin'ny varavarana sa anapika ny varavarana hidiranao dia hisambotra azy mandra-paharoviana ny mpianatra niditra ao anatin'io trano fa nisy toe-po anankiray koa teto ny avaka dia ny toe-po Maria rehefa fantany fa tsy ampy fantany fa banga ny fiainany fantany fa tsy alaizy mihitsy izy nalahelo izy dia nihetsika izy nandrasany fotsiny no maraina vo maraina maizina izany hoe mbola tsy nazava akory ny andro mety mba niandry ihany ange izy io amin'ny aloha mba hazavazava kely fa tsy andry ny tsono mihitsy ilay izy Jesosy hoe tena tsy vitako miandry an'ity hazava Jesosy tsy vitako miandry an'ity andro ty hazava Jesosy be loatra izany fahabangana tanatiko izany be loatra izany alahelo tanatiko izany satria za tsy nahita anao amaly miainga asisy nandeha ny zararota teraka mihitsy ny toe-po ny sasany matory ny sasany mifo ny sasany miditra matrano fa ny sasany mivoaka ny trano aiza ny toerana misy anao raha misy fahabangana ny fiainanao raha misy alahelo ny fiainanao inona ny toerana misy anao andra antany io ny tenanao ianao ve le olona miditra matrano ka atory sa ianao le olona mifo mivoaka ny varavarana andeha anao dingana hitady an'i Jesosy any amin'izay misy azy fotsiny any am-pasana izy dia andeha hoany tsy voasakan'ny atsika tsy voasakan'ny aizy tsy voasakan'ny tahotra hoe mety izy fanendaka eny mety izy famon'olona eny tsy rarahako izany ho Jesosy Maria zara teo efa maty foana ny fanahako rehefa tsy eo iny Jesosy iny tsy rarahiko izany fa zao za mila miainga mila mandeha mila mitady halleloia lasa izy ry havana mivoaka ny trano izy ny safidiny andeha izy tonga tany am-pasana izy rehefa tonga tao izy dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nitsisika teo am-pasana Maria tena tsy namelany izany raha tsy hita aloha inona ny zavatra misy aiza ny Jesosy fa aiza ny tompo aiza fa mila mahita anazy androany santatria tamin'ny fomba ahoana fa tonga teo izy dia nitsirika izy dia tazany dia hitany fa tsy tao Jesosy teo izy vao maika ny tombony tahotrany vao maika ny tombony fitatenany sanatria ve dia tsy hitako tsony iny Jesosy sanatria ve dia tena misy nangalatra tatra tena very ahozy Maria zay avao very ozy izy mbola mba nanatena hita azy ihany ato atao am-pasana fa tsy hitako izy tena very teo zany Maria ry havana malala tena tanareo ohatra le olona tena nanary toky ireny tena hoe any amin'iny tsisa ny fanantenanao farany ino ny atenainao ameno banga ny fiainanao ino no atenainao ampifainanao ny mba mahita ny fatiny sisy mbola tsy taoko le faty fa hakiviana tsy misotro izany inona zavatra nataon'i Maria
mari tsy mody tany an-trano tsy mody tany an-trano izy lasa izy nazakazaka fa izy nandeha namoa le olona matory tary le nida matrano lasa izy nakany amin'ny mpianatra dia nidondorony tao ny mpianatra fazonareo oka izay toromaso mahafinaritra ny toepo Maria ianao lafana itsika eto ato anatin'ity groupe ity dia zao itsika eto mifanahy taitra amen mifamoa dia mifanahy taitra misy ohatra hoe valim-barina misy mandefa liana radio tapoka ao anaty groupe halleluia dia mihaino radio dia taitra dia mba hihaino radio maro na zany fa io totsy fa mihaino radio amen dia mifanahy taitra dia iny ilanantsika groupe ny mpianatra sy ny maringa groupe anankiray ireo ny sasany mba matory fa sasany mifo dia izay mifo manaitra azy izay matory dondoniny totototo faza nareo anaty groupe eo dia mifanahy taira nareo misy ao anaty groupe nareo misy matoritory ao misy ao anaty groupe nareo le tena mafana dia rehefa mafana ianao dia aza mody any an-trano rehefa ianao le mifo dia aza mody any an-trano fotsiny ianao aza tehirizina any an-trano le fifoazanao fa foazy ny manodidina anao foazy ny ray groupe aminao taitairo dondono mihitsy halleluia andefa tsy mesazy ahoana ianao na vava ahoana ianao ao salavo ianao ahoana ny asan'Andriamanitra inona ny anjara ataonao sy ny sisa sy ny tena hoe taitairo ny manodidina anao fa aza entinao anao rery fotsiny ny hafanamponao fa zarao fa rehefa taironao ny manodidina anao dia mitaitra ireo dia dondono dia taitra ngely avy na petere taitra mpianatra teo vao taitra misy izy Maria mifazy andahoainga na hoany ampasina fa misy zangalatra ngely fatony tompitsika misy zangalatra ngely Jesosy tsaotsona ngely izy efa tany fa tsy nahita anazy tao andaho lasa nivoaka ny mpianatra mety sady mba mianatra ihany ny mpianatra tety mety mba mianatra ihany tena songona ny vehivavy tsika rahalahy vehivavy kely indray ve rahalahy ny tonga tany ampasana nijery tsika ve rahalahy dia matolonita matrano dia fa lehilahy be piry reto mahamenatra izany fa tsy maninona izany tsy maninona izany ny zava-dehibe dia izao mifono manodidina anao tsy mahamenatra izany fa mifoazy halleluia aza miteny hoe za ve olon-dehibe ty dia ankizy kely ireny indray no manaitra anahy za ve efa 7 taona ny vavahana dia olona vao mivavaka iray volana indray no mafanafono iza za ve efa lehibe ty antim-panahy ty olona mbola vao tanora am-panahy mamifo anahy tsy maninona izany fa ny zava-dehibe mifoaza fotsiny ianao amen izany zavatra ampisy eto aminay eto misy olona indraindray olona efa lehibe ara-panahy noho izahay olona efa antim-panahy fa izay dia mananatra ry hafa izay mivady reto dia mananatra amin'ireny olona efa antim-panahy reny dia mandefa mesazy enge zay dia tenenay afa na rehefa hitanao hoe misy zavatra tokony tenenina sao dia mba afaka ataonao an'izao sao dia efa maninaka ianareo manao an'izao satria mila mifanaitra sy mifamotsika izay toerana misy anao tsy manina na vehivavy ianao na lehilahy na ovina ianao no vavaka na ovina na malemy ianao na tsy malemy na kely ianao na lehibe fa izao raisina indraikitra fa azo manodidina dia lasa ny mpianatra nandeha ary rehefa nandeha ny mpianatra Jesosy Petera sy Jaona no nandeha dia mpianatra anankiray hafa ihany koa izay tsy voalaza eto ny anarany dia lasa nandeha ny azakazaka ireo nakany amin'ny fasana mitovy izany ny direction andeha hijery fasana dia niverina nakany amin'ny fasana ihany koa i Maria Magdalena dia rehefa nandeha teny an-dalana dia voalaza ny tena Andriamanitra tsy vakitsika teo vakitsika teo fa azavainy fotsiny le izy hoe misongona ny Jaona indray Petera teny an-dalana izany hoe samy miazakazaka izany samy miazakazaka maka andeha any amin'ny fasana dia Jaona indray misongona ny Petera Jaona tonga voalohany indray tany amin'ny fasana tonga aloha izy dia nanaraka Petera taty aoriana na dia samy mifo azy dia mbola misy ihany koa ny atao hoe
Natsakazaka kokoa. Ny atao hoe mazoto kokoa. Halleluia. Dia mbola songona ny tsaona indray Petera. Dia tonga tany amin'ny fasana dia samy nitsirika. Izay tonga izany dia nitsirika. Ampianarin'ny Maria ilay fomba fitsiriana. Izao ilay fitsiriana. Dia samy nijery. Nijery Jaona dia nitovy ny zavatra hitany. Tsisy nenina, lamba paty, voavalona tsara ny lamba amin'ny lohany, petraka teo akaikiny, tsy nahita nenina fa izay no hita. Tonga ilay koa Petera nitsirika, mbola izay ihany no hita. Tonga ilay mpianatra anankiray nitsirika, mbola izay ihany no hita. Tsisy nenina niova fa izay no hita. Dia teo indray ny havana malala. Maria Magdalena teo ihany koa. Fa izao ny zavatra nataon'ny mpianatra, rehefa tsy nisy nenina tao, dia lasa izy miverina n'olo tany an-tranony. Jerenareo tsara nge? Vakitsika ny 5:9. Jaona 20:9 jerenantsika vakina. Ozy ny ten'Andriamanitra, fa tsy mbola fantany ny soratra masina, fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy, dia lasa indray ny mpianatra ny tany aminy. Tsy fantany ve ny soratra masina? Ny tena marina tsy hoe tsy fantany ny soratra masina fa tsy tadidiny. Fantany fa tsy tadidiny. Ao aloha ao intelo Jesosy no nilaza fa nifaty izy dia hitsangana amin'ny maty. Ary milazany an'izany tsy ny vahoaka fa ny mpianatra. Izany hoe ireo mpianatra ireo izany tsy afaka niteny mihitsy tsy naheno an'izany ireo fa tena reny. Amin'izay nareo izao ao ambony ao fa tsy vakitsika. Any amin'ny Matio 21:7-20. Dia miteny foana Jesosy intelo hoe ny zanak'olona dia hovonoina, ho faty ny zanak'olona, fa amin'ny andro fahatelo dia hitsangana aminy izy. Dia nitovy tsara ohatr'izay mihitsy ny filazany an'ireo filaza ireo. Fa ny mpianatra tsy natadidy. Tsy hiditra tamin'ny lohan'ny mpianatra mihitsy izy hoe hitsangana ilay Jesosy tsy amin'ny andro fahatelo. Ary tsika eto ity efa andro fahatelo nge izao andro hijemonana antsika eto am-pasara izao. I Maria Magdalena indray tsy nahafantatra. Tsy nahalala izy satria tsy anisany nitenenina an'izany izy. Fa ny alahelo fotsiny no tao anatiny. Ny fitiavany fotsiny no tao anatiny. Dia inona ny zavatra nataon'ny mpianatra? Lasa izy miverina mody. Fa Maria ozy izy naninona? 9:1. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana. Mandra-paharovia. Tsy fantatra mandra-paharovia. Fa izay ny zavatra azo natao. Naneho ny alahelo izy. Naneho izy fa tena tenin'i Jesosy. Naneho izy fa malahelo izy satria lasa ny tompony. Naneho izy fa toa tahaka ny very ny fiainany satria tsy misy Jesosy tsony izany ny fiainany manomboka eto. Ry havana malala, be dia be ny fanahiana tao anatin'ny Maria. Za ve izany hiverina ny fiainako teo aloha? Za ve izany nipotika indray ve ny fiainako? Hiverina izy dia voly indray ve za? Sanatria ny fiainana efa nampahorana hatramin'izay ve dia hiverina indray satria Jesosy tsy eo. Izany ny olona rehefa nafahan'Andriamanitra. Izany ny olona rehefa mahatsapa. Fa nanaovan'Andriamanitra fahagagana, nanaovan'i Jesosy fahagagana, nafahany Jesosy. Tsy mety aminy intsony izany tsisy Jesosy izany. Tsy mety aminy intsony. Matahotra. Sao dia hiverina amin'ny fiainako teo aloha indray Jesosy ataoko ahoana Jesosy raha miala aminao izao izay mivady Jesosy, ataonay ahoana ny hiverina amin'izany hoe bokany kosa indray izay tsy Jesosy tsy mety aminay intsony izany fiainana izany ka. Mijaly Jesosy raha vao teo ianao fantatra nge ny nanafahanao anahy. Tsapako nge ny fiainam-baovao nomenao anahy. Nataony Maria teo daholo, ny ranomaso navoakany teo daholo ny tao am-pony. Nalahelo. Ry havana malala, tsy nampaninina azy na izy irery ary sisany teo, ary mbola miteny aminao foana na hainao irery aza sisa. Ry havana malala, mifikiry ianao. Amen. Aza mijery ilay ny mpianatra ny lasa mody, lehilahy
bereny ary vena ndenody sary feny hijanoneta ny andro ty maizina na filanzareo rereto a midrafana samy nanaovan'i Jesosy fahagagana daholo na reny mpianatra reny na Maria Magdalena fa Maria Magdalena nanona antsatra teto za Jesosy tsy te hiverina amin'izany tenako izany tsony afa aizenao fa milanao aho. Amen nariavana. Tonga teo efa niverina nitsirika Maria dia inona ny zavatra hitany? Nahita anjely ange Maria. Nahita anjely ange Maria riafana e. Ny anjely riafana malala tsy natao an'ny olona tsy maharitra ny anjely, tsy natao an'ny olona maika hody, tsy natao an'ny olona maika hiala, fa natao an'ny olona mifikitra, mijanona, manamparetana, miandry. Amen. Tsy fantatra mandra-pahovila Maria nitomany eo. Tsy fantany ho hitany ve Jesosy sa tsy ho hitany, fa nijanona teo izy. Halleluja. Natao an'ny olona ohatr'izany ny voninahitra Andriamanitra, ny fahagagana, ny fahitana anjely. Tsy ny mpianatra tsy nahita an'izany. Raha namakinareo eo ambany eo, ny mpianatra mbola ny ariva ny andro voalohany, ny ariva izay vao nahita an'i Jesosy. Izay vao tonga avy amin'ny Maria tany ny lazany vaovao mafana. Maria nefa aiza amin'io? Efa avy niresaka tamin'i Jesosy Maria. Halleluja. Efa nisehoany ny anjely. Raha vehivavy, fa maninona ianao no mitomany? Fa maninona ianao no mitomany? Tao aorianan'izay nge Jesosy tonga dia nitsangana teo akaikin'i Maria. Mbola tsy fantany aloha. Izy ianao. Aiza ny tompoko no nalainao? Akazy aho. Satria Jesosy mbola teny raha vehivavy, fa maninona ianao no mitomany? Aiza ny tompoko? Nalainao angamba ny tompoko. Noho izany Jesosy ry Maria. Halleluja. Tononony tamin'ny anarany. Vao niteny fotsiny Jesosy hoe ry Maria, tonga dia fantatry Maria izay le feo. Fantany aho. Amen. Halleluja. Fantany aho izy Maria. Tena Jesosy fe ty akaiko ty. Fa nanonona ny anarako izy. Izay le feo efa haiko tao voalohany, le feo efa tamizahako na faly. Izay feo izay ry Maria. Amen. Tsanganan'i Jesosy. Nahita ny fitsanganan'i Jesosy riavana Maria. Natao an'ny olona ohatr'izany ny fananganam-piainana, ny fahagagana, ny fitsanganan'i Jesosy riavana malala. Afaka hitsangana araka an'i Jesosy ny fiainan'olona anankiray raha maharitra ny olona anankiray. Afaka hita voninahitra Andriamanitra tsy takatry ny saina ny olona anankiray raha manam-paharetana. Halleluja. Mitady an'i Jesosy riavana malala. Aza manaiky mody ianao. Aza manaiky mody any an-trano. Avelao ny olona hody. Avelao ny olona handeha. Rehefa tsy maharitra ny olona tsy maninona izany. Velao izy hiverina. Mbola mety aminy izany any. Mbola matahotra izany. Mbola tia nipetrahana izany ny mitahotra sy ny ororony. Tsy maninona izany. Fa ianao mifikira. Ianao tadiavan-Andriamanitra. Ianao aza manaraka izay ataon'ny olona. Fa manana riavana malala. Manana tohi-po. Mifikitra tahaka ny Maria. Voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy tsaron'ny mpianatra iverenantsika kely le teny teo. Tsy tadidin'ny mpianatra ny tenin'i Jesosy. Fa maninona ary ny tsy tadidin'ny mpianatra ny tenin'i Jesosy? Ivady kely fotsiny tsika. Ao amin'ny Jaona 4:20. Ao amin'ny Jaona 4:20 sady amaranantsika azy. Andiny 4:20 ange akitsika. Hoy ny ten'Andriamanitra miaran'i Jesosy manao hoe fa ny mpananatra dia ny fanamasina izay rahany iray amin'ny anarako. Izy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay no lazaiko taminareo. Mazava zany. Tamin'ity fotoana ity Jesosy mbola nitsangana, mbola tsy nidina ny fanamasina. Mbola tsy nitonga ny andro Pentekosta. Dia mbola tsy nilatsaka tamin'ny mpianatra ny fanahan'Andriamanitra. Dia izany nahatonga ny mpianatra riavana malala tsy nahatsiaro ny minina mihitsy ny mpianatra. Jerenareo tsara. Saika indro daholo ny zavatra miverina atao anaty Baiboly tao imbetsaka. Ny tafidrivotra miverina indro.
andeha tafidrivotra voalohany natao ohatra mpianatra mpianatra dia velanao faty eto fe zay fonjay zay maro zay dia izy Jesosy mangina ny tsara dia ny tsara tonga nay tafidrivotra fanoloany mbola zay ihany mpianatra maro zay miverina ilay tao ohatra dia Jesosy mbola tsy mimiany velareo satria adino ny lenta misy fanadinoana be mihitsy zany tsy mety miditra ao anatin'ny lohan'ny mpianatra mihitsy zany dia efa nisy tafidrivotra nge tary dia tia ndraiky verina fotsiny le izy dia inona ilay nataontsika tary miantso an' Jesosy dia eto kosa antsika tokony miantso an' Jesosy fahadininy nandeha ny mofo 5 sy azan-dranoindroa dia nisy koa ny mofo 7 namoky olona tonga 5 arivo Jesosy dia aveo koa Jesosy namoky olona tonga 4 arivo indray koa naverina mba hahatonga mpianatra n'iny hahatonga mpianatra tadidy an'ilay izy fa mbola tsy tiampy ihany fon'ny mpianatra zany hoe mpianatra ireo zany misy zavatra efa averimberina dia fa na Jesosy mibedy mpianatra ry kely finoana satria tsy mety tafiditra ny anatin'ny mpianatra mihitsy ilay izy hoe tinge efa nyteny Natalia dia tokony tadidy ry havana malala za teny aminao androany tsika mila fanamasina ianao raha ianao ilay olona ohatra zao hoe tanadino lava misy ozy ohatra mihaino teny Andriamanitra izy androany dia adinony tanteraka mihitsy iny mangatany fanamasina ianao anatao ny fanampampatsiaro fa teto ny mpianatra tsy mbola nanana ny fanamasina nampatsiaro azy ny zavatra nataon'i Jesosy dia inona natao adinony Jesosy io eka hitsangana amin'ny andro fahatelo tsy miditra tamin'ny loha mihitsy ilay izy satria tsy tsarony fa jerena tsara rehefa tonga ny andro Pentekosta tao aorianany zany angefany tao aorianany andro Pentekosta ge ry havana malala Jesosy efa tsy toetrony Jesosy efa niakatra tsy Jesosy nampianatra intsony tao aorianany andro Pentekosta fa ny fanamasina amin'izay no nampatsiaro ny zavatra rehetra nataon'i Jesosy hatramin'izay halleloia dia natonga ny mpianatra nahery ary natonga ny mpianatra afaka nanoratra baiboly nanoratra daholo amin'izay ry Luka ry Matteo ry Petera ry Jaune ka ny vao nanoratra satria manino nampatsiahivo ny fanamasina daholo ilay zavatra rehetra izay nataon'i Jesosy teto nefany teny Jesosy ny telo tsy tadidiny fa tany lasa tadidiny izy rehefa après Pentekosta tadidiny amin'izay hoe intelo ka Jesosy ry rahalahy no niteny tamintsika tamin'ireny halleloia hoe hitsangana izy fa tsika re tena tsy natadidy satria manino mbola tsy teo ny fanamasina fa rehefa nilatsaka ny fanamasina midina tamin'ny mpianatra ny fanahin'Andriamanitra dia iny no nampatsiaro ny zavatra rehetra amin'izay hoe soraty fa reto ilay zavatra nataon'i Jesosy araka ilay teny vakitsika eto ny fananatra no ampianatra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo ry havana malala tsy afaka handehetsika tsy manana ny fanahin'Andriamanitra ianao io sahirana foana tsika amin'ny fiainana isy zavatra sarotra amintsika foana rehefa tsy manana ny fanamasina tsika hampatsiaro antsika hoe tadidio mampiona fainao nge tarika efa nandalo zavatra ohatran'izao dia zao nge ny namoahako anao tamin'iny zao nge ny teny azonao tamin'iny zao nge ny nampandreseko anao tamin'iny dia tsaro fotsiny iny dia tsy matahotra ianao rehefa tonga ny fotoana tadidinao fotsiny iny dia vonona ianao hiatrika ny zavatra rehetra manana toky ianao manana fanantenana ianao fa teto ny mpianatra raha nahatsaro ny zavatra nytenenin' Jesosy tsy io ny reaction amin'ny mpianatra tena samy mpianatra ary mety natoro teny ampasana mihitsy ny mpianatra hoe ndao rahalahy andrasantsika eto izy keny efa niteny andao andrasana eto fa tsy maintsy mitsangana izy fa tsy tadidin'ny mpianatra le izy dia nitarika tahotra tao anatiny nitarika ororo tao anatiny nitarika tsy fahasahina tao anatiny fa ny olona anankiray rehefa manana ny fanahin'Andriamanitra ny olona dia lasa ry Petera zany lasa fampianaran'i Jesosy eny angena fa nanonjorondry Petera tao aorianany filatsahan'ny fanamasina dia lasa tsy natahotra nofaty izy nampatsiahivon'i Jesosy anazy fotsiny ny tenin'Andriamanitra hoe aza manany amin'ny ainareo izay tsy mahafony ny ainy dia tsazoasainao mpianatra izy Jesosy tadidin'ny Petera le izy moa ny teny Jesosy izay tsy mahafony ny ainy dia tsazoasainao mpianatra dia lasa samaty ry Petera halleloia amen ilaitsika ny fanamasina ravanana manomboka androany ianao dia mangatafona ny fanahin'Andriamanitra io mamy io fanahy io mamy io fanamasina io
io ny manao ny asa ny afantsika reraka maina Jesosy raha tsy niasa ny fanamasina ny toriteny fotsiny Jesosy dia reraka teto nandritry ny telo taona sy tapany raha tsy niasa ny fanamasina rehefa avy eo nalefany nanasavantsika sy nampatsaratsika ny zavatra rehetra raha tsy tianao ny aina anaty tahotra tsy tianao ny aina anaty ororo dia soavana angatao ny fanamasina ampatsiavanao toriteny androany tsarovy androany zao zany toriteny aminareo hoe rehefa tonga ny sabata dia aza manaiky miano izany ianao raha tsy mahita ny fanatrehan Jesosy mba hatsatonga anao ho reraka sy ho banga ny fiainanao dia tadidio izay amin'ny sabata dia aza miandry an'izay averina ntsony amin'ny sabata avereny mihitsy aloha rehefa vampina toriteny tamin'ny lakamisy mba hafahako mifantoka sabata fa tadidio androany ianao dia efa mitadidy afaka averinao enony iny amin'ny zoma hariva mba hafahanao miditra ao anaty commencement hafahanao mifandray amin'Andriamanitra dia tsarovy izay teny efa nilazaina taminao mba hatonga anao tsy hanana tahotra sy ororo dia ho hitanao ane ny voninahitr'Andriamanitra ry havana malala aza mba tara izany mahita ny voninahitr'Andriamanitra fa ny olona mahita aloha dia tsika mba tsy ho tara fa hiandry ny andro hariva mihitsy vao ahita Jesosy mitsangana fa rehefa taitra ny olona andeontsika ho taitra ry havana vao tsika hafanafoa amin'ny fanompoana sy ny fitiavana an'Andriamanitra mila voarainao izany teny izany tamin'ity androany ity man'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra mivavakantsika amin'izao fotoana izao hamaranantsika ny fotoana. Alleluia mahivavaka antsika rehefa avy ao ampisaotra ny mampino tanatin'izay toriteny mino fa nakasika antsika rehetra tao amin'ny misy tandreo efa nainao izany tamin'ny latsinainy fa misy ny androany vao maheno aloha androany vao naino fa tamin'ny latsinainy tena tsy afaka ny haino dia mba nankafy teo dia amila peratra ny ny tenin'Andriamanitra tsotra antsika rehetra amin'ny fankasitrana sy ny fisaorana fa mampahiry azy ny fankasitrana izay ataontsika Jaona toko faharoapolo anisan'ny tantara mahafinaritra tokoa ty tao amin'ny baiboly tao Jaona toko faharoapolo dia ny voalohany ka hatramin'ny faharoapolo no novakiny tamin'ity androany ity misaotra maty dia nitsangana an'i Jesosy tamin'ny maty misaotra mampionina dia Jesosy amaly fitianao tombosa sy fahasoavana hatrany nitsangana an'i Jesosy tamin'ny maty sy nisehoany tamin'ny mpianany alleluia ary tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nandeha maraina koa mbola maizimaizina nakany amin'ny fasina Maria Magdalena ka nahita ny vato voaisotra tamin'ny fasana alleluia lahady maraina vao vita sabata mihitsy izany marina tokoa ilay teny teo ohatran'ny variana be mieritreritra ny zavatra teny mampiaty io ny sabata voalohany tsy nisy an'i Jesosy mafika izany ry havana malala hoe sabata voalohany Jesosy tsy te hiainan'izany hoe sabata dia tsy eo Jesosy fa niaina ny mpianatra ny ary Maria tena tsy nahatombona izy mandray tena aleoko mankany amin'ny fasana na dia ny fatony aza no hitako any dia hosorako menaka ny programa Maria tany io ny osotra diloilo ny fatin'i Jesosy osotra diloilo manitra vao nanomboka ny herinandro mbola maizimaizina any amin'ny efatra sasany maraina amin'ny 5 maraina any ika izany dia fandasa izy nandeha izy tsy niandro olona izy tsy namono mbola matoroko halleluia ny dingana ataonao aza indrasanao olona rehefa ianao ny vangin'ny fanamasina hoe ataovy ity dia ndana ataovy Maria tsy niandry andry Petera vao ifoa fa Maria dia niteren'ny fitiavana tery tany anatin'ny tany za ampisaoana dia ho any amin'ny fasana dia hanositra menaka manitra fa rehefa tonga tao izy dia efa vato efa mikodia no hitany nizatra ny sio teo talohany io tara kely fotsiny ny Maria nefa koa tsy hoe tara akory fa tsy nampahitana azy fa tsy ho zakany ny ahitany izany fa nisy zavatra niseho teo nisy le vato efa nampidinina teo nasiana tombo-kase ny raha ny fasana io ivaravavasana io nasiana tombo-kase tsy mahazo hetsika ty ary tsy tokony ahetsika amin'ny tsy voahetsika
fa naninona mikodia. Maninona no mikodia? Alleloia. Satria misy zanak'Andriamanitra ao, misy mpanjaka ao. Alleloia. Araka le hira anankiray teneniko zay Jesosy na dia any am-pasana aza dia mpanjaka foana, na dia efa samy any am-pasana daholo maty rehetrarehetra, fa Jesosy mbola mpanjaka foana. Alleloia. Dia efa nikodiny fasana dia laso mariny azakazaka amin'izay nakany amin'ny Petera dia namoa amin'ny Petera. Azoko antoka fa mbola matoroka mihitsy ny Petera, tena azoko antoka mihitsy fa tena mbola matoroka mihitsy i Petera. Sy ilay mpianatra tiany Jesosy, Jaona zany mpianatra tiany Jesosy zany. Dia mikoroboka, oay, nalain'olona tao am-pasana afatony tompo ka tsy fantatra izay nametrahany azy. Taniko sisy Petera. Tena nandeha Petera sy ilay mpianatra anankiray ka nakany amin'ny fasana, ary niara niazakazaka izy roa, ary ilay mpianatra anankiray niazakazaka kokoa no Petera ka tonga aloha tany amin'ny fasana. Ilaina niazakazaka, ilaina ny fandrosoana. Paoly dia tena niteny mihitsy fa dia tena ny mpiazakazaka dia tsy maintsy miazakazaka ao amin'ny tany mpiazakazana ary tsy manao kitoto. Miazakazaka zasy ianao io. Raha sendra mandeha miadana zany ilay mampionina, io ary taovy izay tonga anao aingana any amin'ny tanjona. Dia nihoatra amin'ny Petera izy ka tonga aloha teo amin'ny fasana. Fa zao nefa ny nampalahelo tamin'izy ireo lahy rehetra, mba nafana fo ihany, mba nafana fo ihany, mba niazakazaka ihany. Fahitanareo misy toetrantsika, mialatsiny aminareo raha teneniko ty toetrantsika gasy ty, tsika malagasy. Tsika malagasy dia taitaitra am-boalohany. Dia hitanareo fa ohatra zao mekohatra nareo, tsy hoe fanaratsianantsika gasy ty fa anjaranareo mandinika hoe marina ve ty teneniko tsy marina. Isika any amin'ny fanombohana tena mafana fo be, fa any amin'le famaranana, any amin'ny finition, any amin'ny farany, tsy manana, tsy mamita ny asatra amin'ny farany, tsy manana an'izay tsika ry amana. Hitanareo fa tsika sotra mibary azy manao baolina dia miala any le baolina mipasipasiny, fa tsy misy finition. Ohatrany hoe any amin'le famaranana efa asako toto, fa any amin'le vao manomboka dia daholo tsika malagasy manokatra zavatra, manokatra épicerie, mbola miperipiraka tamin'iny tsy ny sira dia tsy ny siramamy dia mbola tena voadio tsara mihitsy le entonnoir menaka izy. Zay taloha mivarotra nanao épicerie. Amin'ny voalohany tena misy an'le fangalana vary le ohatrany iny moa anaran'izy iny, aina amin'iny le vary dia le fandanjana vary zay varotra nanao épicerie zay taloha. Dia mbola voadio isan'andro fa avy eo amin'izay rehefa ty ariana efa misy any ohatrany lafarinina miraikidраikitra iny, fa tsy manidina to tiavan'izy mipetraka amin'ny lonony intsony zavatra rehetrarehetra. Fa jereo tsara izy zay vao misokatra ny restaurant zany ny gasy fa tonga dia tsara tarehy be mipetrapetraka daholo ny rehetrarehetra. Fa omeo 3 volana io fa miova amin'le plasa baranasy lasa tsy ohatrohatr'izay. Fahitako azy zay fa anjarantsika no tsy manana an'le tsy mba manana an'le hoe mamita le zavatra tsara hatramin'ny farany. Zareo no rehefa manao commande iny dia izy fanakako. Rehefa mbola voa avance ny azo amin'iny, misy ary mandroso be le asa, hitanao hoe vita tsara. Rehefa tena tonga no tokoa tena diso fanantenana. Hoy tena Andriamanitra hoe le mpianatra anankiray niazakazaka dia tonga teo amin'ny fasana. Raha ny fahatongavany eo amin'ny fasana zany ny tanjona. Tena nahazo voalohany Jaona dia faharoa Petera dia resy Maria Magdalena. Raha ny fahatongavany eo amin'ny fasana ny tanjona. Ny tanjona nefa tsy ny fahatongavany eo amin'ny fasana, fa ny tanjona dia nahita an' Jesosy nitsangana. Alleluia. Andrefitra dia ho tonga eny am-pasana niazakazahanao. Io tonga voalohany io tsy hoe concours ka hoe iza ny tonga pré ozy isika tamin'ireo, iza ny tonga pré. Fa tsy ny fahatongavany eo am-pasana ny tanjona, fa misy tanjona.
de mbola nano ihany izy adiny fadimy ary noho niondrika nitsirika izy dia nahita ny lambapaty tsy mipetraka teo nefa tsy niditra tao. Mbola tsy tanjona koa ny fahitana ny lambapaty. Alleluia. Ty fa ohatra misy manodidina masoko ravana malala. Mbola tsy mahita lambapaty koa ny tanjona, tsy mitsirika koa ny tanjona, ary avokoa sy mora beterana nanaraka azy dia niditra tao am-pasana ka nijerana lambapaty mipetraka teo. Petera nefa nandroso kokoa, ilay zany tonga teo dia nitsirika dia nahita lambapaty dia niemotra. Fa petera ndray tonga dia niditra tao am-pasana mihitsy dia nahita lambapaty ihany koa, fa mbola tsy ireo daholo nefa ny tanjona. Ary avokoa sy mora dia andiny fafito ary mosarazena feny lohany tsy mba mipetraka teo amin'ny lambapaty fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga aloha teo amin'ny fasana ary nahita ka nino. Nino inona zareo? Nino eny tsangana Jesosy. Andiny fasivy fa tsy mbola fantany soratra masina fa tsy maintsy hitsangana amin'ny maty Jesosy dia lasa indray mpianatra nody tany aminy. Hitanareo tsisy finition ary tsisy faharetana. Ny tanjona tsy nitsirika, ny tanjona tsy nahita lambapaty, ny tanjona tsy nifidiranao am-pasana, fa ny tanjona dia ny fahitana an' Jesosy androany. Ho vai ny tanjonao manomboka androany. Inona ny tanjonao? Raha hiaro tory ny tanjonao dia afaka miaro toreto tsika. Raha eno hira ny tanjonao dia afaka omena hira ianao. Raha mba mahita ny mpinamana misy olona zay dia pasitera tena mahafinaritra ilay ambiance anareo mihitsy tena mahafinaritra fa afaka omena zoom kely ve zany? Fa za dia miteny anao mbola diso tanjona ianao raha ny fifaliantsika manao fiderana rapitso anaty zoom ny idiranao zoom dia zay hoe mbola tsy zay ilay tanjona. Fa ny tanjona ka inona? Asary zareo nody miazakazaka amboalohany fa mora mody. Miazakazaka amboalohany fa mora mody. Andininy fa 12. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelany fasana, ary raha nitomany izy dia niondrika nitsirika ny tao am-pasana. Mba nanao ohatrany nataon'ny Petera any fa tamin'ny fony. Raha avo ianao ka manao zavatra amin'ny fo eo amin'Andriamanitra dia teteny aminao fa tsy maintsy ahita an'Andriamanitra, tsy maintsy ahita sitraka eo amin'Andriamanitra. Raha io fonao io hitondranao tena hoe tena entinao amin'ny fo zany fitiavana, aentinao amin'ny fitiavana ny fanomponana eo Andriamanitra io, fa za miteny anao fa tena pahitan'ny fahasoavana sy ny fahatsarana ianao. Dia nitomany izy mietsika ny fony dia nitsirika ohatry ny olona, nitsirika daholo ilay olona teo fa rehefa nitsirika amin'ny fahazarana, nitsirika tsy nanana tanjona ary tsy nanam-pinoana, tsy mamitadidy mba nitsirika dia tsy vita zay ny anjarako. Fa Maria kosa nijanona aloha izy. Fanontaniana aperako aminao, hitsirika dia ody ianao sa hitsirika dia hijanona? Anontaniana mihitsy ny tenanao androany. Efa mitsirika ake ianao zao, andramo ka izao fa tsara hatreo, mananandrana ianao zao. Ka hitsirika dia andeha ody ve ianao? Tsy be dia sa anao ohatran'ny Maria hitsirika dia hijanona. Alleluia. Dia niondrika nitsirika. Fa Maria nijanona nitomany teo ivelan'ny fasana, ary nitomany izy ka niondrika nitsirika tao am-pasana. Andiny faharoa ka nahita anjely roa nitafy lamba fotsy mipetraka teo, ny anankiray teo an-doha, ny anankiray teo amin'ilay nandrininy vatan'i Jesosy, ary ny anankiray teo amin'ny tongotra. Valio androany ny tenanao mihitsy valiana any hitsirika dia ody avy sa hitsirika dia hijanona? Fa misy zavatra ngezabe miandry izay hijanona. Nahita anjely, halleluia, nahita anjely. Rovina mba hahita anjely tsy ny mpianatra no nahita ny anjely fa Maria Magdalena. Maria Magdalena izay vao nilalovan'i Jesosy indray mandeha fotsiny dia afaka tamin'ny demonisy namatotra azy fa tsy namadino azy mandrakizay. Misy olona ngira fa nanaovan'Andriamanitra zavatra ray dia tsy mahafoy an'Andriamanitra. Misy olona nanaovan'Andriamanitra zavatra isan'andro, anankifolo isan'andro fa mbola miala amin'Andriamanitra
zay. Mitsirika izy a tena hita anjely amin'izay izy mipetraka teo, ary anjely afaka miresaka mamaly ny etaeta-pony, mamaly ny fanontaniana ny anjely. Raha vehivavy na hoany ianao no mitomany. Mahafinaritra indrindra moa zany, ianao mitomany ianao dia misy manontany hoe fa inona mampitomany anao. Misy olona mitomany sady mitserithery manontany mihitsy zay zany. Betsaka ny olona mitomany fa tsisy manontany a. Fa misy no mitomany dia anontaniany anjely hoe fiinona mampitomany anao. Rodriguez ohatry avana hitsirika dia hijanona, misaotra ny aingon'irina Rodriguez. Alleluia. Halleluia, mialatsiny indrindra. Anontaniana inona manino ianao mitomany. Raha vehivavy na hoany ianao no mitomany. Dia hoy izy taminy, satria nalain'olona ny tompoko ka tsy fantatro iza nametrahany azy. Ny nampahafantarany olona an' Jesosy hatramin'izay dia tompon'ny mpianatra. Iny ny tompony Petera, iny Jesosy ny Petera, iny Jesosy ny Jaona iny. Ohatry ny tany Babilôna tenenina ry Daniela sy Sadraka sy Mesaka sy Abednego hoe ny Andriamanitra Daniela sy Sadraka sy Mesaka sy Abednego. Jesosy ny mahazatra ny olona. Alleluia, hijirika dia hijanona daholo ny ankizy saotra e. Alleluia. Ny nahafantaran'i Jesosy ny olona an' Jesosy Alleluia. Mampionona olo taloha tamin'ny mbola kely dia miteny avao hoe tabatabazo, miandry tabatabazana. Dia nahafantaran'ny olona an' Jesosy dia zao, Jesosy ny Petera, tompon'ny Petera, tompon'ny Jaona, tompon'ny Jakoba. Fa reny efa lasa nody reny. Fa iza kay ny tena nijanona teo? Maria. Ary inona kay ny tena teny Maria? Ozy Maria, nataonareo aiza. Ozy hoe satria nalain'ny olona ny tompoko anahy. Izy dia satria nalain'ny olona ny tompon'ny Petera. Raha tompon'ny Petera iny, Petera ny tokony teo. Fa tompon'ny Maria, satria Maria no nitady sy nijanona teo. Maria tena niporofony fa tompony Jesosy. Nalain'ny olona ny tompoko, ohatry ny anao moa zany anao zany manana zavatra zany, fa hitanao mihitsy hoe anao io, aza kitikitihana io fa anahy io. Alleluia. Satria nalain'ny olona ny fatin'ny tompoko izy izy, ka tsy fantatry nametrahany azy. Efa laza zany izy dia mitodika ka nahitan'i Jesosy nitsangana teo, nefa tsy fantany no Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny vehivavy, na hoany ianao no mitomany. Ny olona ray mitsirika dia mijanona, dia maharitra tsy mody mitomboka amin'ny fahitana anjely aloha. Fa raha tonga eo ny anjely, mbola mamoaka ny ao am-pony, tsy Jesosy tsony, tsy ny anjely tsony amin'izay, fa Jesosy mihitsy no mitsangana teo. Alleluia. Efa Jesosy amin'izay, ika ilay tanjony, io amin'izay ilay tanjony. Tsy ny mitsirika, tsy ny fasana, tsy ny mahita lambapaty, tsy zany ny tanjony, fa io ny tanjony. Ahitan'i Jesosy. Alleluia. Ahitan'i Jesosy. Marina ahitan'i Jesosy voalohany. Tonga tamin'ny tanjony izy. Nefa tsy nietreritra zany hoe zany atao voalohany, tsy nanana zany esprit de compétition zany mihitsy izy. Tsy nanetreritra mihitsy hoe tena hifaninana amin'izy. Fa ny azy ny fitiavany anazy Jesosy fotsiny io. Alleluia. Hoy Jesosy, raha vehivavy na hoy ianao no mitomany, iza ny tadiavinao? Nataony fampiandry say izy. Dia hoy izy, tompoko, raha ianao no nakazy. Amin'izany lefa saroam-piara. Raha ianao no nakazy, lazao amiko nametrahanao azy, dia zahaka azy. Hitanareo, vonona mihitsy zany ty olona ty. Tonga eo amin'ny tanjony izy.
satria nitsirika izy dia nijanona dia niona tamin'ny anjely dia namoaka ny tao am-pony dia nahitan'i Jesosy. Ary zao voapirofo teo anatrehan'i Jesosy fa vonona tsisy tena vonona andeha naiza na aiza zany ty mari ty tady an'i Jesosy. Aiza ho sisiny nasino azy na miteny azy ny olo any amin'ny pôlinao io natao Jesosy ny vitany nandeha tany amin'ny fomba rehetra. Lazoamiko izy zay nametranao azy fa za dia aka azy. Hoy Jesosy taminy ry Maria dia todisika ny teny tamin'ny teny hébreo Rabony zany hoe mpampianatro. Hitanareo tonga dia halleluia tonga ho aho dia fanena zandro amin'ny teny amintsika rehetrarehetra manana tanjontsika. Ny tanjontsika ary havana dia ny fanena amin'i Jesosy. Ny tanjontsika dia ny fanena amin'i Jesosy. Halleluia. Fa rehefa tonga teo amin'izay fotoana izay tsy afaka ny ampina intsony Jesosy. Hoy Jesosy isehoko tokony programma Jesosy tokony iseho amin'ny mpianatra. Fa nisy olona tena insisika taloha amin'ny mpianatra. Inona moa mba azo Maria Magdalena tamin'i Jesosy? Fanasitranana. Ary inona ny tsy efa azon'ny Petera? Petera kena nahetra ary tsy nalohana fa nomeny Jesosy. Nona ingereo dia nomeny Jesosy sakafo. Fa Maria Magdalena nandeha tamin'ny herin'ny tenany fa mbola navita nitady an'Andriamanitra. Maria Magdalena dia olona mety sahirana izy tamin'ny fiainana. Olona tsy dia tena manana ny naiza azy ny fianakavian'izany Maria Magdalena zany rehefa. Fa dia teny aminao hoe vehivavy tena niavaka izy. Eto izy raha vakitrika teny hoe misy teny hafa milaza an'io lazao amiko izy nametrano azy dia lazao amiko ohatrinony fa hovidiko aminao. Mbola vonona na ny andamy vola sy arena hividy na dia fatin'i Jesosy azy. Tsy naharitra intsony Jesosy toy Jesosy Maria tonga dia izy Maria izay le feoan'ny tompoko izay Rabony a. Izany hoe mpampianatra ao. Dia hoy Jesosy taminy aza mbola manendry aho fa tsy mbola niakatra any amin'ny ray aho fa mandehana makany amin'ny rahalahy ka lazao amin'ny miakatra ho any amin'ny raiko sy ny rainareo ary ho any amin'ny Andriamanitra sy Andriamanitra reo. Halleluia. Dia lasa dia nahitan'i Jesosy Maria tsy nahazo nanendry azy fotsiny. Dia tonga Maria Magdalena ka nalaza tamin'ny mpianatra hoe efa nahita ny tompo aho. Zany teny zany ihany nolazainy. Ohatra hitako eto mipôzy Petera hoe marina ve zany? Ary efa harivan'ilay andro voalohany tamin'ny herinandro raha voarindry ny varavaran'izay rehetra niangonana ny mpianatra noho ny fahatorana ny Jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao tamin'ny hoe fiadanana ho anareo. Rehefa nilaza zany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanovony dia farin'ny mpianatra ary nahita ny tompo. Halleluia. Zany resy zany ry havana efa nilohavany Maria Magdalena tao. Tedeny aminao androany manao hoe teny aminao androany manao hoe Jesosy ry havana mila tetiavana. Betsaka ny olona hita mihitsy ny fiaina hoe mila an'Andriamanitra, mila an'i Jesosy fa tsy avy ianao ezaka hitady an'Andriamanitra zany le olona. Tsy avy ianao ezaka. Zany efa tena miteny anao ry havana fa tena mila ezaka ny fanompon'Andriamanitra. Tsy vitavita fotsiny io fa tsy maintsy ianao Halleluia. Manao sakrifisy mihitsy ianao. Tena mitady amin'ny fonao rehetra mihitsy ianao. Dia hitan'i Jesosy dia faly izy ary nandeha zara tamin'ny mpianatra izy. Rehefa niteny Maria hoe efa nahita ny tompo aho, ny olona mbola nidy tao an-trano tamin'io amatahotra ny Jiosy. Dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao tamin'ny hoe fiadanana ho anareo. Rehefa nilaza zany izy dia nasehony azy ny tanany sy ny lanovony dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo. Halleluia.
mba zany rehetra zany dia efa nielohavan'ny Maria. Ary rehefa nielohavan'ny Maria zany dia Maria no nahita ny fahasoavana voalohany nifaniana tamin'i Jesosy. Androany ty teny aminao ravana hoe ny zavatra tiako hatongavana androany, tiako sotomina ao anatin'izay dia zao: mila manana toe-pon'ny Maria tsika. Tena hoe mitady, tena hoe mitady an'Andriamanitra, tena hoe mitady an'i Jesosy amin'ny fontsika rehetra, tena mitady azy amin'ny fahazontonina, mitady azy amin'ny fitiavana. Alleloia! Mitady azy amin'ny fitiavana. Alleloia! Alleloia! Ty amperinao androany manao hoe andotsika mbaka amin'ny toe-pon'ny Maria. Nzaka ny toe-pon'ny Maria satria zany toe-pon'ny Maria zany amin'izao fotoana iainantsika izao dia tena efa tena zara hita zany. Hoe olona tena hoe tsy dia hoe isan'ny mpianatra, tsy dia tena hoe nisitraka inona be tamin'i Jesosy niaraka tamin'io mpianatra io, fa natsapa kosa izy nanao zavatra teo amin'ny fiainan'i Jesosy dia tsy ho adinony mandrakizay. Ary dia nandehanany todaviny tamin'ny fony, tamin'ny fanahiny rehetra. Jesosy normal be izy raha nitsirika dia nahita Andriamanitra kely ravana raha hitanao amin'ny sisiko io Andriamanitra, tsy tena teneniko anao fa tsy avelan'Andriamanitra fotsiny amin'io ianao. Alleloia! Fa misisifo any, mba saro-piaro, nataonareo aiza ny tompoko. Alleloia! Ary rehefa taparay amin'ny tompo ianao dia andefasan'ny fanahy masina. Mahafinaritra be ny indrona verina daholo tokoa ny zavatra tao amin'ny Baiboly tamin'ny andron'i Jesosy. Rehefa teo mpianatra indrona verina daholo, mba haninona? Mba ho tsaroana satria mbola tsy nisy fanahy masina mpampatsiahy tandrany. Ianao amin'izao rehefa manana mpampatsiahy dia tsy tokony olona ho verimaina zany intsony ny ezaka izay efa nataonao. Voatahirin'ny tompony ianao ka raha tonga ny fotoana mba tonga eo amin'ny fasana ianao hitsirika dia aza miala eo raha tsy voakasiky ny fanahy masin'Andriamanitra. Alleloia! Isika hizara fahatsapana-tsika, efa tafiditra ny mpizara fahatsapana. Alleloia! Avy hatrany dia hizara fahatsapana, misy tafiditra ao. Io vainao izay hafatra izay. Angelina Rodriguez na Solovary. Tain'i Jesosy ary raha nambavy Angelina Rodriguez, inona ny azonao ambara dia inona ny azo lazaina androany? Mankasitraka pasitera ny tenenina dia manona ny fetanao Jesosy amintsika rehetra. Mankasitraka nareo mivady koa tamin'ny tenin'Andriamanitra ny zavatra tena nakasikina androany dia hoe ny olona izay mifikitra sy mijanona no ahitany Jesosy fa tsy ny olona maka hody dia tsika koa manana tanjona tsy hoe fahatongavanao voalohany tany amin'ny fasana na hoe ny fahitana ny lambam-paty mivaha na ny anjely ny tanjona fa isika mahita ny Jesosy dia ilaina zany tsika sady maharitra mifikitra dia izay ny zava-dehibe. Amin'ny alalan'izay no ahitantsika ny Jesosy dia ny tanjontsika zany dia ny fanena amin'ny Jesosy. Dia mankasitraka pasitera tamin'i Jesosy. Alleluia, amen. Alleluia! Mankasitraka indrinanao ary nambavy Angelina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy izay dia Jesosy ny amalifidianao dia mitombositra dia mitombo fahasoavana hatrany hatrany dia maheriza foanafoana amin'ny asan'ny tompo. Alleluia!
asoloary a misy olona fa ampandrosika atao raha ohatra ary a efa ao a ary ranabavy Erika dia tonga dia mianao avy hatrany a ny fitenenana inona ny azonao ambara Erika Tain'i Jesosy tsy pasitera dia tain'i Jesosy ika rehetra dia mankasitraka anareo mivady tamin'ny toriteny androany fa tena hoe mahavy ny toriteny sady mahakasika ny anareo ohatra tena mahakasika anao mihitsy dia ilay toe-pony Maria, ilay toe-po manana hetaheta ny olona rehetra na ny mpianatra rehetra na ny safidy ny atory a ny dia matrano matahotra fa i Maria kosa tena hoe dodina tsy niandro hoe maraina izy fa vao maizimaizina izy dia tonga dia mifono tady amin'i Jesosy nanana hetaheta naniriny hitan'i Jesosy satria tena hoe nisy fahavangana be teo amin'ny fiainany dia tsika kosa ny tokony hanana izay toe-pony Maria izay satria tsy vitany hoe matoritory fotsiny hoe mipetrapetraka fotsiny hoe izaho efa mivavaka dia izay fotsiny fa mila tena hoe manao hetsika manao dingana mila mifo isan'andro izany miara-panahy tsy matoritory efa nanao an'izao dia efa milamina dia ny faharoa koa tena mahakasika anao dia ilay hoe hitsirika ve ianao sa andeha tahaka ny mpianatra tahaka ny Petera sy Jaona sa hijanona hitsirika sa hijanona tahaka ny Maria ny fanontaniam-pasitera iny izany tena tonga saina masy mahakasika anao hoe tena tokony hijanona isika sy hitsirika sady hijanona satria rehefa mijanona isika dia mahita finahitran'Andriamanitra dia ny fahatelo hoe manana toe-po mitady an'Andriamanitra amin'ny fitiavana rehefa ao anatinao izany ny fitiavana an'Andriamanitra fa azo tokoa dia mora aminao no mahatratra amin'ilay tanjona mora aminao no mahatonga an'ilay tanjona hoe tsy hijanona fotsiny hoe ahita an'ilay lamba ahita anjely fa ilay tena hoe ahita an'i Jesosy mihitsy rehefa tena manana fitiavana sy fahazotomboko isika sy mifikitra sy maharitra manompo an'Andriamanitra sy manara-ty an'Andriamanitra dia izay ny pasitera ny mahakasika anahy tain'i Jesosy. Alleluia. Mahakasitraka indrindra Erika dia maherezatra any ihany koa ianao misaotra ny fizarana fahatsapana mamy be dia pitra olona fa manaraka indray ary isika izy indray ary manarakaraka ao no ary mpanositsika indray ary Alleluia. Sady misaotra anareo misaotra betsaka amin'ilay fanisana anjara fa mahafinaritra. Ary mpanositsika indray ary raha latojo vinona ary ny azonao ambara raha latojo anao fitenenana. Tain'i Jesosy tao tsirairay dia misaotra betsaka pasitera amin'ny fitenenana dia mankasitraka be dia be anareo mivady tamin'ny toriteny fa nahafinaritra sady nampahery no mampitombo ny hetaheta indray hikady an'Andriamanitra. Ny tena nakasika anahy aloha voalohany indrindra ilay hoe tsy hitan'ny olona manao tsy mitopahatra ny anjely fa ny Maria mijanona mitsirika dia mijanona dia hitan'ny anjely dia mbola mijanona teo ihany izy dia hitany indray koa Jesosy. Alleluia. Tsotra ny mpianatra tena hoe nitsongona ny Maria ny mpianatra teto dia nakasika anahy faharoa koa ilay hoe dia nazakazaka izy nakana ny Simon Petera dia namizony ohaona aza mifofofofo dia izany hoe ilaina izany no mifamoa araka ny tenany tsy mampilina teo dia tena mahafinaritra. Dia hoe ny tenen'ny pasitera ny fahatelo ny tena nakasika hoe raha izao amiko izay nametrahano azy raha izao dia hakana azy ilay tena ny farita mihitsy hoe tsy ampy Petera tsy ampy Jaona hoe tena faritany ho azy leroana ary tena hoe tsy navelany fa hoe lazao amiko izy dia izao akazy dia ohatrinony tena vona misy izy na dia amandony vola azy hoe ohatrinona fa vidiako izy amin'ny baiboly hafa tena hoe sary-piaro izy tamin'i Jesosy efa zatra amin'i Jesosy izy dia zatra anankiray tena tsy mampina koa hoe mbola nakasika ilay hoe hafa mihitsy ny sabata tsy teo Jesosy satria rehefa Jesosy dia misy fahagagana misy fitantanam-po misy fanasitanana misy délivrance misy rehetrarehetra
fa rehefa tsy teo Jesosy tena angingina dia nisy bahana teo Maria dia ny vahaolana manatitra Jesosy aleloia dia miverina indray ny fentanentana ny posy sy rehetrarehetra dia fitadiavana an Jesosy dia eo amin'ny fanan-tsihany aleloia dia entany Jesosy taontsika rehetra. Aleloia, mankasitraka indrindranao a rahatotso a tanat'izay fizarana mampia izay nataonao izay dia Jesosy ny amalifity dia mitombositra dia mifahasoavana hatrany hatrany a isika rehetrarehetra. Izay daholo angamba noho ny zara fahatsapana dia misaotra anareo dia Jesosy a amalifity a anareo a tsirairay avy. Aleloia. Zao isika no hira anankiray. Tosika tery ho voninahitran'Andriamanitra. Aleloia. Mbola misy olona iray hafa andao ampidirintsika indray soa asitsika sary ihany a. Aleloia. Zao no isika fitenina avy hatrany ary raha-baviana inona ny azonao ambara, inona ny azonao tenenina. Mankasitraka pasitera raha ny fitenenina dia elefao isika rehetrarehetra dia mankasitraka anareo mivady ihany koa tamin'ny toro-teny mamy dia mampahery be mihitsiny a. Izany voalaiko androany sy nakasika androany dia ilay toepon'i Maria ary rehefa hanatsapa izy hoe tsy teo Jesosy dia nangatsiaka izy dia tonga dia tsy nijanona tamin'izay izy fa mitady nietsika izy dia nakany amin'ny fasana izy dia tsy nitsirika fotsiny ihany izy fa tena hoe nijanona mitady an Jesosy ampitiavana ny andro teo dia nahita ny voninahitran'Andriamanitra dia nangana lesona be hoe tsika amin'izao sabata hiditra sabata izao dia ndao mba tsy hitsirika fotsiny ihany ao prezensa fotsiny ihany fa tena hoe hitady amin'ny fo manontolo hitady ny fanatrehana an Jesosy fa rehefa mahita anazy sika dia ahita ny voninahitran'Andriamanitra. Aleloia. Tain'i Jesosy toany sika rehetrarehetra. Aleloia. Mankasitraka indrindranao a raha-baviana tanàn'izay fizarana fahatsapana mamy be izay a. Jesosy ny amalifity anao a dia mitombositra sy fahasoavana hatrany dia mahiriza foanafoana amin'ny azan'ny Tompo raha-bavy aina. Aleloia. Aleloia. Tain'ny Tompo a sika tsirairay avy. Misy zatra tediaviko kely izay ato dia lasarintsika. Fa tsika no anty hira anankiray ity a. Rehefa hitantsika izy ity dia ho iraintsika dia vavakintsika ao aorianan'izay. Minofinaritra daholo ary isika tain'ny Tompo ary
Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy malala ny amin'ny fotoanandroany izay nafahana indray manambara ny fahatsaranao sy ny voninahitra ao. Misaotra betsaka Jesosy satria totosandray fandarana sy ny herinay natanjaka fa fahasoavana avy aminao lehibe tokoa. Dia misaotra Jesosy ary dia apetraka aminao indray ity fiainana ity. Apetraka aminao zany teny zany mba tsy misy olatsaka andalana anaty iray azy fa samy azo voka-tsony amin'izany teny zany avokoa izy tsirairay avy. Ary dia tahio Jesosy ny tsirairay avy tahio ny fiainanay raha tonga teto izay dia mba mangataka aminao valim-pity avy amin'ny tananao mahery ho an'izay olona rehetra tonga teto tamin'ity androany ity. Dia voninahitra ny ho anao aza avy anao voatsaingy vonina mpiasa dia ny devoly sy ny satana izany teny izay nitoriana teto izany androany fa samy mamony am-pon'ny tsirairay avy mitondra voka-tsoa ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Amen. Tapandrotsika ny vavintsika ny ana Mahesoa amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena Mahesoa anao ny fitenenana. Mankasitraka pasteur na amin'ny fitenenana tain'i Jesosy tsika mianakavy dia aoka iaraka hivavaka. Jesosy malalo misaotra anao izahay fa tosoa tsara mivavaka fiambenan'androany izay tena hoe nankahery be sady nankanatra be tokoa. Marina ny teninao Tompo. Sarotra amin'ny fiainana tsy misy ianao oloha laharana ka dia mankasitraka noho ny fanatrehanao eo amin'ny fiainanay. Eo foana ianao ary mbola eo foana ka anjakao izay mba tena ahitady tsy fikitra aminao Tompo malalo toy ny nataon'i Maria Magdalene. Alleluia. Ampianaro izahay hitsirika dia hifikitra ka hijanona fa tsy hitsirika dia hanjavona. Amen. Manatrehana amin'izao sabata masina izao mba ho tena feno ny fanahinao ny aminay manontolo ka hitanao amin'izay ataonay rehetra izay Tompo malalo. Ataovy latsa-pitiavana anao tanteraka izahay eo amin'ny fiainanay. Ataovy mahay anao sy mifanena aminao amin'izay ataonay rehetra. Tompo io firenenay io atolotra ianao manontolo Jesosy. Anjakao feno Tompo malalo.
ireo mpitondra rehetra isan'ambaratonga ao tompo tena hoe ataovy olona ho mahay mangetaentanao amin'izay ataony rehetra hitondranao amin'ny firenenay mba tena hoe olona manam-pitiavana anao marina tokoa izy ireo isan'ambaratonga ny tompo malalo ka olona mpakatoanao ireo vahoaka rehetra tsy akanavaka tompo indrindra fa ireo mbola tsy mino tena hoe ho vahoaka vonina niezaka ny hitady anao amin'ny fomba tsy takatry ny sainay tompo malalo ka ho malagasy maniry ny tsy hisaraka aminao fa tena anjakanao ka hikatsaka amin'ny fomba rehetra mba tena hoe ianao ny ivony eo amin'ny fiainana ary ho anay malagasy tsy akanavaka ihany koa izay efa nino mbola mino mitona no kristianina ireo mafatrapo na ireo mbola tsy tena hoe latsapaka tanteraka tompo izay tsirairay dia tena hoe anjakao mba tena ho zoky anay taitra ny zandry rehetra ara-panahy izahay ka anapaharetana mpikatsahana anao tompo malalo anjaka amin'ireo namanay rehetra amin'ireo olona tianao mba ananao ho tompo sy Andriamanitra ihany koa dia aza mahasaraka anay tompo malalo ny voninahitra sy ny tera dia anao mandrakizay aleluia amen aleluia makasitraka ny andranavavamahesotsika tanaty izay vavaka mampy izay misaotra mampirina tamin'ny toriteny dia misaotra ihany koa lina tamin'ny vavaka fanombohana misaotrana rehetra ny zara fahatsapana ary mbola sika roa lanja Jesosy ka tany tompo firenena soamantsaritsika dia apitronetsika eo reto tapitro amin'ny 7 ora maraina miaraka amin'ny tenako salatojinareo anatin'ny famitinana ny toriteny sy commencement akira dia tany tompo dorairay boany sabatsika rehetra akira 2 point radio de 345.com afahanomenona izapeo akira 2 akira 2 point radio de 345.com afahanomenona izapeo akira 2 misy sotenjaka ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny 7 maraina amin'ray amin'ny efatra ny 7 lalina samy tany tompo doritsika sotranao tonga teto amen